Anareo rehetra ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio Alahady 27 ny volana Aogositra 2024 izay mbola ibanjinantsika trany ny amin'ilay lohahevitra manao hoe MAHATOKY hatramin'ny fahafatesana ny MINO. Homanio an-tanantsika ary ny Salamo 9:20, ny andininy 2:30 hatramin'ny andininy 5:30. Aorian'ny Salamo dia nira fanampin'ny 7 ny hitsika mideran'ny Tompo. Rehefa hitatsika ny Salamo dia hitsangantsika hideran'ny Tompo. Salamo 9:20, ny andininy 2:30 hatramin'ny andininy 5:30. Vakiny amin'ny anaran'i Jesosy fiderahantsika ny Tompo. Ry fanjakana ambonin'ny tany, mirao an'Andriamanitra. Mankalaza ny Tompo, ilay mitaingina ny lanitra izay hatry ny fahagola. Indro mamoaka ny feony izy dia feo mahiry. Ekeo an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Israely ny voninahiny, ary ny heriny any amin'ny lanitra. Mahatahotra ianao Andriamanitra, ny ao amin'ny fitoerana masina, Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ny Andriamanitra. Amen. Isaorana, isaorana, anie Jehova. Andriamany, te, andriamany tiny Israely. Isaorana, anie Jehova, andriamanitra. Izireyani nunana, isaorana, 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 mandakiza, ni anarani malaza. Isaorana, isaorana, anie Jehova. Andriamany, andriamany tiny Israely. Isaorana, anie Jehova, andriamanitra. Izireyani nunana, izireyani nunana, isaorana, isaorana, mandakiza, ni anarani malaza. Aliyakalidani reheta, uwenikelike, Andriamanitra Ray zanaka fanahy masinao, misotranao izay ny amin'ny fitiavanao anay, ka afaka miombona aminao izay anio amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Mideranao izay ny amin'ny asa-pamonjena izay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy.
fitiavanao izany ko mankasitraka tompo. Manoloana izany mahatsiaro tsy mendrika izahay tsy nitoetra ho mahatoky ko mamindra fo aminay. Jesosy, mety izy ianao hanafaka anay ny amin'ny fahotsanay. Ao aminao irery ihany no mahavonjy anay ko manirindriny izay mba hisitraka ny asa-pamonjena izay efa tanteraka ao teo amin'ny hazo fijaliana. Ankehitriny raisinay amin'ny finoana ny famelan-keloka avy aminao no ny teninao izay milaza fa izay mino zanaka dia tsy elohina. Mankasitraka tompo. Tehirizo ary izay mba hitoetra ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Mangataka ny fanenao masina izahay mba hiasa aty anatinay, hanokatra ny sainay, hahatakaranay ny hevitry ny teninao. Hitarika anay amin'izao fanompoam-pivavahana ataonay izay tompo ny fanenao masina. Hatreo ary izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanandratanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoanan'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra isika izao. Koa ny hira 724 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahaefatra no ataontsika. Ao anatin'izany no hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Jesosy pitianay, aminay ny teninao, usany fanahinay, famaheri ianao, mamiri Jesosy, mamiri Jesosy, mamiri Jesosy. Jesosy pitianay, ao kautarina, asamba mandao anay, mandrapahafatinay, mamiri Jesosy, mamiri Jesosy, mamiri Jesosy. Iaraka ivavakatsika. Sany tokoa ny tonokiram-panahy entinay mideranao ry Andriamanitra rainay amin'izao marain'izao. Mangetaentanao tokoa izahay miandry ny teninao, ny fanahy masinao Jesosy Kristy no irinay anjaka tanteraka ty anatinay tsirairay avy, ka hiasa mahery ty anatinay tokoa ny teninao ho fiainanay tokoa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny vakiteny vakitsika androany dia ao amin'ny testameta taloha, mpanjaka voalohany toko 720, raisitsika eo amin'ny andiny voalohany ka tsaritsika eo amin'ny andiny 10. Dia mbola ho tohizatsika ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Lioka. Lioka toko 7, raisitsika eo amin'ny andiny 19 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranatsika ao amin'ny epistily 2 ho an'ny Timoty. Timoty 2 toko 4, raisitsika eo amin'ny andiny 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nolazainy Ahaba tamin'i Jezebela izay rehetra nataony Elia, dia namonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia hanao hoe, ataon'ireo Andriamanitra amiko ane izany. Eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko toy ny any anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, dia nakany Beriseba izay any Joda. Ary ny zatovy najanony tao. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra, ary tonga ka nipetraka tao ambanin'ny anjavidy anankiray. Dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe, aoka izay, alao ny aiko ankehitriny Jehovah, fa tsy tsara noho ny razako ao. Ary raha nandry natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy, indro nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe, miarena ka homana. Dia nijery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voahendy tamin'ny vato mahamay,
sy rano iray tavoary ary nihinana sy nisotro izy dia nahandro indray ary avy fandroany indray ilay anjelin Jehova dia nanoina azy ka nanao hoe mifo aza ka homana fa lavitra loatra ny aleanao dia nifo izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'ny hanina izay 40 andro sy 40 alina izay ho an'ny Horeba tendrombohitr'Andriamanitra ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao ary indro tonga taminy tenin'i Jehova nanao hoe manao inona ty ianao Reli dia hoy izy nafana dia nafana ny foko no ny fitiavako an Jehova Andriamanitra ny maro fa ny zanak'Israely nahafony fanekenao ny altaranao no ravany ny mpaminaninao no vonoiny tamin'ny sabatra ary izao dia izao irery ihany no sisa nefa mbola mitady hahafatiny aiko koa izy. Amen. Ary mivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady teo aminy mpianany dia nanontany azy izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa aho dia namaly ireo ka nanao hoe Jaona mpanao batisa nefa ny sasany kosa manao anao Eli ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana fa hoy izy taminy fa ianareo kosa manao aho iza dia namaly Petera ka nanao hoe ny Kristin'Andriamanitra ary izy ny teny mafy azy sady nandrara azy mba tsy lazalaza izany amin'ny olona ka nanao hoe ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lafin'ny olona sy ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoran-dalàna sady ho vonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Mazotoa ka ty amiko faingana ianao fa dia masy efa nandao ahy satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kreska nakany Galatia, Titus nakany Dalmatia, Luka ihany no ato amiko. Alao marika ka eto miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. Tikiko dia niraiko any Efesosy. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha makaty ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro mpanefa varahina efa nanisy ratsy abe loatra. Ny tompo amaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandarako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mibay saina ho elona anie izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny ary mba ho ren'ny jetilisa rehetra izany ary izao no fonjena tao am-bavany liona. Ary ny tompo anafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo mpitsanganana no vatsika ny hira 120 ny andiny voalohany izy 4 dia andre ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra azy. Hati HATRAMIN'NY wisamui angunanai itati sua minawanga fakutanai iantuniana janawandi nikiani teninau sana Isaire chatu gati ampirisiuna kasamia kafinifa navutana nifuna nasuka finawanja nifana narana awamina
faly mamangy anao indray amin'ny alalan'izao fampivavahana izao ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay hakatsika ny afatra antsika amin'izao Alahady izao dia izay hita sy efa novonaiky tao amin'ny Luka 7 ka ny andininy 7 tapany farany sy ny andininy 20 tapany farany. Raha hatambatra reo andinin-tsoatra masina ireo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. O Jesosy tamin'ny mpianany, ataon'ny olona ho iza moa aho, fa ianareo kosa manao ahy ho iza. Ataon'ny olona ho iza moa aho, fa ianareo kosa manao ahy ho iza. Vanim-potoana lehibe sady sarobidy teo amin'ny fifandraisan'i Jesosy sy ny mpianany no ambaran'ny Luka eto. Ny mahasarobidy azy dia tararintsika koa fa samy milaza izany ireo mpanohatra filazantsara roa hafa dia Matio sy Marka. Na izay fantatsika hoe ny filazantsara sinoptika izay mitovy fijery na manana fijery mitovy dia samy milaza ty dinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianany rehefa nitokany isika nivavaka mangina araky filazantsarany Luka. Zava-dehibe zany satria fotoana ihany koa izay nanekeny Jesosy teo anatin'ny mpianany ny maha izy azy. Raha dia zany koa no hitao manantsika ankehitriny mba hamaly ny fanontaniana izay ataon'i Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa. Ny mpianatra rehefa nanontanian'i Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa dia ny vanteliny dia hoe Jaona mpanao batisa ho ny sasany. Iza moa Jaona mpanao batisa teo amin'ny fahafantaran'ny vahoaka izay niaino azy. Ilay lehilahy izay nitory ny fibebahana ary nitory ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ka nitaona ny olona hibebaka hiala amin'ny faharatsiana hanatona ka handray ny famelan-keloka amin'ny batisa izay tanterahana. Sasany koa zareo dia milaza hoe ianao dia Eli, ary araky nitantsika tamin'ny vakiteny tao amin'ny mpanjaka voalohany 1:10 ny 1:10 ka hatramin'ny 10 dia Eli dia anisan'ny mpaminazy izay nafanafo tamin'ny fitiavana an' Jehovah ka tsy nahataty ny faharatsiany vahoakan'Andriamanitra sy ny mpaminany izay tsy heveriny fa tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka namono zany. Ary anisan'izay naherin'ny vavaka, nanana fitiavam-bavaka, zany hoe fifandraisana sy famatoram-piainana tamin'Andriamanitra mandrakariva. No sasany dia nilaza hoe ray amin'ny mpaminany efa nitsangana tamin'ny maty. Ny mpaminany amin'ny ankapobeny dia mpitondra afatra ny tenin'i Jehovah, mpanambara ny sitrapon'Andriamanitra, milaza ny lalana izay hitarian'Andriamanitra ny vahoakany. Reo no nambaran'ny mpianatra fa nahafantaran'ny olona sy andraisan'ny olona ny Jesosy. Reo fahafantaran'ny olona na ny vahoaka izay nanaradian'ny Tompo tamin'ireo asa izay nataony dia fahafantarana izay mipetraka tamin'izay fisian'ny lasa na ny asan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanambara ny ten'Andriamanitra tamin'ny vahoakan'Andriamanitra. Finoana izay miorina tamin'ny tantara sy ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra teo natrehan'ny fanarahana n'Andriamanitra ny mpanompo samihafa. Zany no nahafantaran'ny vahoaka amin'ny ankapobeny an'i Jesosy ray amin'ireo mpaminany izay efa nitsangana
ny veriny indray zany hoe anao tanteraka sy anao indray ny asan'ireo teo aloha rehefa malala mbola betsaka ary indraindray azy mbola tahaka izany ny finoana ananany fiangonana ny maro Jesoa ara-tantara Jesoa zay teo amin'ny tantara ary Jesoa zay toy ny zavatra efa lasa ka tamberiny indray amin'ny andran-kehitriny ary zany no nahatonga an Jesoa hiditra lalindalina kokoa ka nametraka amin'ny fanontaniana indray tamin'ny mpianany hoe fa ianareo kosa zany hoe ianareo zay mpianatro ianareo zay tena miaradia amiko ianareo zay manjoy aho mahita ny fiainako iza aminareo naraisinareo ho iza valiten'ny Petera zay mpianatra mafana fo ary anisany zay mpianatra ny aiky matompo an' Jesoa rehefa nahita ny fahagagana tamin'ilay fahazahoana hazan-drano maro rehefa niasa nandritry ny alina ka tsy nahazo ka ny aiky hoe mpanota ka tsy mendrika akory aza iseho anatrehan'i Jesoa no miteny hoe ianao no Kristin'Andriamanitra raha ny filazany tsara ny Matio dia ambara mazava hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona zany hoe ny olona dia fahalalana zay efa nambara teo hoe miorina amin'ny lasa amin'ny tantara ary tantara tao miverina no hitany teo amin'i Jesoa ary nababo azy zany fa saingy tsy nitondra azy ho amin'izay tefana fahafantarana marina an'ity Jesoa ity fa Petera kosa dia laza mazava tsara fa Jesoa no Kristin'Andriamanitra na Jesoa no Kristy zanak'Andriamanitra velona arak'izay voalaza ny amin'ny Matio ny Kristy dia na ny Mesia amin'ny teny Hebreo dia voaosotry Jehova ho mpamonjy izao tontolo izao ny heviny lay voaosotry Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao ary raha ambara sy lazainy Matio fa zanak'Andriamanitra velona dia Andriamanitra zay tonga olona mba handray ny fanavotana ny olona zay latsaka tao amin'ny fahotana amin'ny fisaran'Andriamanitra vokatra zany fahotana zany ka hiara ny fahafatesana ny eken'i Jesoa io filazana azy ho Kristin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra velona raha ny amin'ny Matio dia nambaran'i Jesoa mazava aza fa tsy mba nofo-mandra no nahafahan'i Petera ny laza izany fa tena avy amin'Andriamanitra asan'Andriamanitra natonga ny Petera ho amin'izany finoana izany ho an'ny lioka dia ny mahazava-dehibe ny asa tanterahany n'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mavotra dia ny maha-Kristy azy lay irak'Andriamanitra le Andriamanitra zay mitsofoka sy miditra ao anatin'ny tantaran'ny mpiainana zao tontolo izao mandray ny fiainan'ny olombelona mba hanavotana azy amin'ny fisaran'Andriamanitra no ny eloka sy ny fahotana zao tontolo izao dia ny olombelona zany rehefa malala zany finoana zay nambaran'ny Petera zany dia hitantsika fa ny eken'i Jesosy zany fa izy tokoa no Kristin'Andriamanitra izy no lay voaositr'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao ary zany koa no tokony
ananantsika sy fahafantarantsika an Jesosy. Jesosy no Andriamanitra tonga olona, ary Andriamanitra velona ka hitondra fiainana ho an'ny olona, ho an'izao tontolo izao. Ry havana malala, tsy finoana izay ny lasa ihany no tokony hitoetra sy hitarika ny fiangonana na ny mino amin'ny fanarahana an Jesosy, fa ny fanekena sy ny fahitana azy mihitsy ho lay Andriamanitra velona izay mitondra ny famonjena ho azy. Ny zavatra nambarantsika tany am-piandohana dia ny filazana fa vanim-potoana lehibe teo amin'i Jesosy sy ny mpianany zao vanim-potoana izao, satria nanehoany Jesosy tamin'ny mpianany izay akaiky azy sy mpanaradia azy, izay izy lay Andriamanitra tonga olona mba hamonjy izao tontolo izao. Raha ny finoana izany koa no tokony hitoetra amintsika fiangonana amin'izao vanim-potoana izao. Jesosy Kristy tsy zavatra ny lasa ihany, fa Jesosy Kristy dia sady any lasa no aneketry ary mbola ho avy. Zany hoe ao amin'ny fiainantsika manontolo hatramin'ny fahariana ka hatramin'ny fahafatesana, ary ho amin'ny fiainana mandrakizay no hitoeran'i Jesosy sy hitarihan'i Jesosy antsika izay mino azy. Ny zavatra hitantsika izay voalaza eto rehefa laza any Petera dia norarahan'i Jesosy izy ireo mba tsy laza izany amin'ny olona aloha. Ny antony moa araka ny ambaran'ny mpandinika dia mba tsy hahatonga ny asa-pamonjena izay tanterahany ho lasa meloka mety tsy ho tonga amin'izay fikendrena na fikasan'Andriamanitra ao amin'ny lalam-pamonjena. Kanefa kosa dia nasehony mazava ny lalana izorany amin'izany asa-pamonjena izao tontolo izao zany. Zany hoe ny zanak'olona dia tsy maintsy hijaly maty ka ho lavon'ny loholona sy lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna sady vonody. Ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Lay Kristy, lay Mesia, lay voaosit'Andriamanitra dia manambara ny tenany fa zanak'olona, ka andia sy andray ny maha-olona ny olona. Aray maha-olona ny olona izay nahatonga an'i Jesosy ho tonga amin'izao tontolo izao dia ny fahotana izay nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra. No raisin'i Jesosy ho azy zany, ary izany no ambaran'i Paoly, fa na dia tsy nanota azy izy dia natao ota mba hamonjy antsika. Ary kanefa dia ny tambon'ny ota dia fahafatesana, ka tsy maintsy andiha ny lalan'ny azo fijaliana ny fahafatesana izy. Fa saingy tsy ny fahafatesana no tompony teny farany amin'ny fiainany, fa ny fahavelomana, ka hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Avana malala vanim-potoana mila mampieritreritra sy mampandinika antsika fiangonana kristianina, ary isika kristianina tsiraray avy dia izao sy ianao, iza amintsika Jesosy Kristy, izy Jesosy amiko, izy Jesosy aminao. Ny famaritana maizy azy ny olona iray no aneken'ny olona
zany olona izany. Ka ny valiteninao amin'izay fahitanao sy fandraisanao an Jesosy no mitarika anao hitoetra sy hatoky hatramin'ny fahafatesana amin'ny fanarahana azy. Ankehitriny heverin'ny olona ho mpamonjy fotsiny Jesosy. Zany hoe lay Andriamanitra izay tediavana vahaolana amin'ny andro mahatery, amin'ny andro sarotra, amin'ny andro izay ilana vonjy. Ka rehefa tsy mahazo izay heveriny ho famonjena izy dia tafotoana. Ary zany no tonga an Jesosy raha filazany tsara ny liko manokana milalany hoe sambatra ny olona izay tsy tafotoana noho ny aminy na dia tsy nahazo fandresena na valim-bavaka arak'izay nantenany azy, tsy tafotoana fa mahatoky azy ho lay Kristy. Misy mihevitra an Jesosy zany ihany fa ny maha-Kristy azy dia tompo ihany koa izy. Ka manam-pahefana, manana ny sitrapony, manana ny amin'izay lalana sy fahefana sy hery hitantanana ny fiainany olona. Zany fahatokiana sy fandraisana an Jesosy ho tompo izany no mitarika ihany koa fahafahana misitraka ny famonjena. Na ny famonjena izay raisina dia mahatonga ihany koa hatsiaro fa na inona miseho amin'ny fiainana dia tompo Jesosy. Zany hoe ambony indrindra sy manapaka indrindra amin'ny fitantanana ny fiainana. Tsarovy ary havana fa Jesosy Kristy dia tsy hitantsika intsony, tsy hita maso intsony tahaka an'izay niarahany tamin'ny mpianany. Fa isika izay manaiky ho mpianany no anontaniana ankehitriny, iza moa izy? Raha ambaratsika fa Kristy izy, le tompo sady mpamonjy, voaositra monjy zao tontolo zao, le Andriamanitra velona. Dia ao amintsika izay mitafy azy, araka ny teny Paoly hoe hitafio Kristy. Ao amin'ny kristianina no ahitana ny maha-izy azy an Jesosy. Valim-potoana mitaky fijoroana vavolombelona amiko sy aminao, amintsika kristianina zao vanim-potoana izao. So sanatria ka andiso ny fijeriny zao tontolo zao ny olona ny fahitany antsika. So ka manova sy manala ny maha-izy azy an Kristy an Jesosy ny fihetsiko sy ny fihetsika, ny fanaoko sy ny ataoko sy ny ataonao na ny ataony ny fiangonana. Fa raha mbola manaiky sy mihazona ny finoantsika isika fa Jesosy Kristy no tompo ary fanekem-pinoana, anana ny fiangonana voalohany ary mbola tazomitsika fiangonana kristianina ankehitriny izany sy mpamonjy, dia oka ho taratra eo amintsika izany fahefana sy herin'Andriamanitra afaka mitantana sy mitondra atsika ao amin'ny lalana rehetra ka afahantsika manady azy ao anatin'ny finoana sy fahatokiana feno azy, ka anjary ahitan'ny olona tokoa fa Jesosy no tompo sy mpamonjy. Ka tanteraka ilay ambaran'ny soatra masina ny hoe ny lela rehetra dia hidera sy hanaiky azy ary ny lohalika rehetra dia handohalika eo anatreny.
tsarovy ary havana fa mila mazava tsara ny valitentsika ny valitenao natreny fantan'i Jesosy iza Jesosy raiso izy ho tombo sy mpamonjy anao dia mahatoky ary mandihana amin'izay anyrany ianao mba ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia Andriamanitra irery ny voninahitra amintsika kosa ny herin'ny fanahy masina itoerantsika ho mahatoky ao amin'ny finoanan'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy. Amen. Tuatinzuku ek masunau miteri Aritapaku kai sadinau maye eri Tumputiawo yana zimaku yana Kana mafiaza niya desaya jeyana Yana wileri nuatu kifikirana Tua tinzuku Neng masunau miteri Haritapaku Laisandinau maye eri Tumputiawo Yana uzimafu yana Mafiaza niya desire jeyana Iyana wileri nuatu kifikirana Avunde ure lituputia tarao Mahapiuna ezati malala FAHAFATESANA FAHAFATESANA HATRAMIN'NY Mavuteure lituputia tarao Mahapiuna ezati malala FAHAFATESANA FAHAFATESANA HATRAMIN'NY Maferi ralavita anau Setu situ luku rasaraka anau Tumputiawo yana uzimafu yana Kana mafiaza niya desire jeyana Yana wileri nuatu kaamujana Vifizaliana isainu diavina Nifaatana sinisera biainana Toputiawo yana uzimafu yana
raha iombavaka sika tompoka. Dia mbola tsy mitsahatra ny midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao hatrany izay ry Jehovah Andriamanitra tsara indrindra satria nomenao tombony indray afaka nianoka ny teny masina izay namelombelona ny fanahinay eny tompo. Tsapanay fa ianao Jesosy mihitsy no nitafa taminay androany nilaza sy nanambara ny teny somafaly ka nampatsiahanay indray fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona izay tonga hamonjy ny very. Ianao ilay Andriamanitra tonga nofo izay niaritra fangiry firiana ary namoizanao ny ainao mihitsy noho ny fahotanay zanak'olombelona. Ka midera ny voninahitra lehibe izay ary manaiky izay rehetra hitondranao ny fiainanay. Tsapanay ihany koa ankehitriny ry Jesosy malala fa manana Andriamanitra velona izahay, Andriamanitra mpiaro ary Andriamanitra mpanasitrana. Ka izany indrindra tompo no angatahanay raha mety ianao dia niarovanao anay isan'andro indrindrindrindra fa amin'ity valana retina izay mandringana sy mamono olona maro ity. Ary ho an'ireo rehetra izay efa marary manaraka ny fitsaboana dia mino izay Jesosy fa ianao ny manasitrana ny aretana rehetra ka hanala ny fangiry firiana sy ny fanantenana mahazo azy ireo. Tompo, tsy ny aretina ara-batana ihany mahazo anay, maro aminay ihany koa ny marary ara-panahy. Koa raha mety ianao dia arotsay amin'ireo ireo izay mbola tsy mahalala ny fanahinao masina ary ireo izay efa manana izany fanahinao izany kosa dia ampiasao mahery ao anatinay ahafahanay manatateraka ny sitraponao, manohy ny didinao ary ahafahanay manohitra ny fakapanahy sy ny asa ratsy ny devoly Satana izay miherina eo akaikinay isan'andro. Mahatsiaro ambavaka ary izay ankehitriny ho an'ireo olona sahirana. Ao ireo nona tsy manan-koanina, ao ireo tsy manan-kialofana, ao ireo tsy anasa, ao ireo manana olana maro samihafa izay nateraka ity Kristy. Tompo, ianao malala izay mahasoa anay tsirairay avy ka mino izay fa ianao no hanome izay sahaza anay tsirairay avy. Mahatsara ihany koa izay tompo ny mpitandrina anay sy ny mpitandrina mpanampy miaraka amin'ny vady aman-janany avy atao amin'ny FJKM Makatokely. Omeo hery tanjaka ary fahasalamana hatrany izy ireo ary ny fanahinao mahery izay avy aminao any hiasa hatrany ao anatin'izy ireo ahafahany manatateraka ny asa masina izay efa nanatsoanao azy. Mahatsiaro ambavaka ihany koa izay ho an'ny filohan'ny FJKM eto Madagasikara sy ireo mpiara-miasa aminy isan'ambaratongany. Tafio ny herinao mandrakariva izy ireo satria tsy mora ny manely sy manaparitaka ny filazantsaranao manerana ny Madagasikara. Mitondra ambavaka ihany koa izay tompo ireo sapana velona rehetra eto amin'ity fitandremana ity, ireo loholona sy diakonina, ireo mpiasan'ny fiangonana, ireo mpikirakira ny zava-maneno ary ireo mpino rehetra tsy ankanavaka. Tehirizo mandrakariva ao anatin'ny valanao izahay ary taio ihany koa amin'izay asa rehetra nampanaovinao anay indrindra fa ny amin'ny fanitarana ity tempolomasinao ity ry Jesosy Kristy tomponay. Apetraka eo ampilatananao ny fanatanterahana ny asa mbola tsy vita satria raha tsy ianao tokoa ny manao ny trano dia sasapoana izay manao azy. Mahatsiaro ambavaka ihany koa izahay ho an'ity nosy malalanay ity sy ny mpitondra rehetra ao aminy. Tompo, omeo fahendrena, omeo fahalalana ary fatahorana anao Jesosy Kristy izy ireo ahafahany manao ny marina sy ny mahitsika mba ho firenena tsambatra ary firenena mandroso ity firenena ity. Mahatsara ihany koa izahay tompo ho an'ireo ankizy izay hanala ny fanadinam-panjakana. Esory ao anatin'izy ireo tompo ny aiah ary omeo fahalalana tsara avy aminao izy ireo ahafahany mifantoka amin'izany fanadinana izany. Maro ny zavatra izay tsy takatry ny sainay kanefa mahasoa anay, kanefa ianao irery ihany malala izany dia apetrakay ampelatananao irery ihany izany. Ary tsy feno ihany koa izany vavaka izany raha tsy ampiarahany amin'ilay vavaka izay na ampianarinao mpianatra ao fa iny manao hoe raha inay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay an'io izay hanasaza ao anay ary mamelany ilokay tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay any ratsy
anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hitsangantsika anambara ny finoantsika ny tompo. Ny fanekempinoana faefatra no entintsika maneho izany. Manambara ny finoantsika araka ny Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanako n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe: Raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe: ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe: tompoko sy Andriamanitra. Amen. Sorantsika ny tompo ny amin'ny nahafahantsika natanteraka ny fanompoana azy tamin'ity an'io marana izao fotoana izao isika. Koa indray ny tsodrano aorian'ny fandraisantsika ny tsodrano nanaovantsika ny hera fahaefatra amby roapolo ao amin'ny firana fanampiny. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fa izy no hatanteraka izany ho antsika. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny manakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Nianyangazoko nikeleza ainako mivavaha hoan'izao tontolo izao mijoro mitory amafaza teniso fa ny tompo be fity no manohanahana sarondrany lalanao kanefa matoky toko mandrandrao ny masonao fa mbola ao ny tomposo izy no amenao ka hampandresy izao no maherenza fa ny tompo mombanao. Mandoso ny asa tano ny filoanao aza mamatahotra na manahina izao miady mitafi ny firaisan-tsaina so fa ny fahavalonao dia andositra tokoa aza kevikivy foana fa ny tomponao dia ao mampahely lalandava ary tovitsinao mandao izy no amenao ka hampandresy izao ho maherenza fa ny tompo mombanao izy no amenao ka hampandresy izao ho maherenza fa ny tompo mombanao. Ho an'Andriamanitra irenen'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.